Nandray vahiny kosa ny ministry ny kolotsaina ny asatanana sy ny fiarovana ny vakoka tamin'ity androany ity. Tonga nanatanteraka fijidiana ara-panajana ny ministra ny Masovony Indy miasa somonina eto amintsika. Fanamafisana ny fifanakalozana sy fiaramiasa eo amin'ny lafin'ny kolotsaina no nisongadina nandritra izy ity fiaonana ity. Tonga nitsidika ampanajana ny ministry ny kolotsaina ny asa tanana sy ny fiarovana ny vakoka Ramatoa Joasy Eleonore teny amin'ny Braonenenosy ny Masivony Indy Andriamatoa Sopir Duta. Nivoatra taorian'ny fionandretolo manakajy reto ny fanakalozana sy ny fanamafisana ny fiaramiasa eo amin'ny firenena rotonta indrindra eo amin'ny lafiny ara-kolotsaina sy asa tanana. Efa tonga teto ihany izy dia ny fampiresana teto araka voalaza teo ny fitsidiana fanasana moa zany ny mpanao asa tanana malagasy teo amin'ny 15 teo eo tanterahana tany amin'ny volana febroary ary nisy voka zao satria ny ray amin'izy ireo nahazo loka tamin'izany fitsidiana zany ary nampiova mihitsy ny ataoko hoe fitadiavany ny fahazahoana izay loka izay tetỳ fiverenana tanindrazana. Manarakaraka an'izay nampahafantatra ihany koa izy fa ho tonga eto amintsika zany ny mpanao vakidrazana avy any Inde izay kalaza tokoa any amin'ny zareo ary vakidrazana nentim-paharazana nefa ny koa efa mivoatra ary mitondra ihany koa ny fomba fandisana vaovao misy any amin'ny zareo amin'izao fotoana izao. Dia araka ny voalaza teo moa zany efa mifampiresahana hoe tokony hisy ny fiaramiasa satria sehatry ny kolotsaina dia iainga ny fampandrosoana satria io ny fitoran'ny maizy azy ny firenena sy ny olom-pirenena. Naharitra atsasakadiny teo eo ny fiaonan'ny ministry ny kolotsaina sy ny Masivony Indy no amafisin'ny ministry ny kolotsaina Ramatoa Joasy Eleonore tamin'izany ny tokony hanomezan-danja ny kolotsaina izay mampiavaka ny firenena iray sady antoky ny fampandrosoana sy ny irosoana amin'ny fiaramiasa eo amin'ny firenena rotonta mba hisin'ny nisy zavatra mivaingana.